Parti Travailliste Malagasy sy ny parti Zanaky Madagasikara zany no nanolotra ny Madame Fanilsoa Herinaiva Amboany ho an'ny tsongo voahomana rehetra na ny atsahana tia tanan-dehibe no antony nandoroanay amin'ny Madame Fanilsoa Herinaiva. Handray an-tanana ny hoaviny zany ireo mpitsongo voahomana rehetra ireo, tsy hankanavaka io na ny atsaha na tia tanan-dehibe, ary matoky zay fa ho tahin'Andriamanitra ho tafita soa amin'izay tolo lefa masomasonay hatramin'izay tonga amin'ny fotoana ankehitriny isikim-ponitra izahay, ary tsy maintsy ho raisina tanana ny fitantanana ity firenena ity mba azahoan'ny mpiasa malagasy rehetra na eny atsaha na izay mandray isam-bolana ny tsaratsara kokoa ho azy. Anisy ny fiantsoana nataony Zanaky Madagasikara satria efa nahita ny hetsika nataony Madame Fanilsoa Herinaiva tamin'ny fiadiana ny ady amin'ny kolokolo, fiadiana ho an'ny madinika, fiadiana ho antsika mianakavy efa hitantsika izay dia namaly ny antso izy ka vonona ny Zanaky Madagasikara, atsika moa Zanaky Madagasikara, zanaky ity nositsika ity mba hampandroso tokoa ny isam-batan'olona, zany hoe ny mponina zany ngay moa zany tsy dia miteny hoe ny vahoaka loatra fa hoe ny mponina eto Madagasikara tokony misitraka ny fampandrosoana amin'ny harena misy eto amin'ny nosy. Ka ireto zahay manolotra ary nametraka ny atota taratasy filatsahan-kofidiana any Ramatoa Herinaiva Fanilsoa, ka dia matoky zahay antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity, satria vehivavy hanova ny boky ny tantaran'ny firenena no mijoro eto anoloantsika amin'izao.